Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fandarana alaliny vokarin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho any amin'ny distrika Nikongo sika ato anatin'ny fandarana izay iresahana ny fomba mampanao vitsivitsy mampiavaka ny foko Antanala. Maro amin'ireo fomba mampanao fahiny no mbola voatazona ankehitriny. Ao ihany koa ireo tsy maintsy ny afoana tsikelikely noho ny fanatotoloana sy ny fivoaran'ny teknôlôjia ary ny fidiran'ny fivavahana kristianina. Na izany aza, iray amin'ireo foko mbola mametraka ny rafi-piarahamonina fahagola sy manaja ny fomba mampanao ary miezaka hatrany ny itazona sy ampiatra izany ny foko Antanala. Inona avy ary ireo fomba mampanao voatazona ireo? Inona no tsy maintsy nampifanarahana amin'izay fivoaran'ny toetrandro izay sy ny antony mahatonga izany? Fomba ahoana no nahafahana nitazona ireo fomba mampanao ho lasa lova-lovain-jafy ka ampiarina ireo taranaka aty aoriana? Ato anatin'ny fanadihadiana no ahitanao ny tena zava-misy marina any an-toerana amin'izao fotoana. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Manana ny fomba mampanao sy ny kolotsaina mampiavaka azy ny faritra misy ny foko Antanala. Ireo fomba ireo izay mbola voatazona hatramin'izao, na eo aza ireo tsy maintsy nilaozana noho ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fanatotoloana. Karaha mivoatra zany ny tany dia mova kelikely fihesika dia ohatran'izay zany fitondrana. Ka misy zany mba ny azo sintonina fahizay, misy ny sasany dia tafapetraka zany sy avy koa ny sasany. Dia ohatran'izay dia noho ny fivoarana zany. Misy mifanaraka amin'ny fivoarana ny sasany dia mipetraka ao. Dia ohatran'izay zany rehefa andeha. Ohatran'le fomban-drazana ma koa tato zany sy misy an'izany alimety zany, sy misy an'izany briquet zany tato. Dia igny raha trotrongoina teo atao itambalangana igny. Igny zany niafonay tato taloha, niafon'olo Razambe tato efa sy nay tato, Razambe tato. Igny zany niafo. Rehefa maty niafo ampatagna eo dia apahina tao igny raha pétrole sisy amin'ny pétrole sisy. Igny koa afaka indao mandeha agny mirembremby tsintely amin'ny atsiala igny mirembremby mangala tsintely amin'ny tohoka io dia io ndao. Dia igny andretanafo dia angalana vorovoroka lamba zany dia igny angalanafo, dia igny mahazo afo, dia igny andretanafo ampatagna. Dia ohatran'izay zany ny raha. Ka amin'izao fotoana zao ary zay mahatafapetraka an'igny no tambalagnana igny zany fa misy ny zalimety, misy ny briquet amin'izao fotoana zao. Dia mipetraka ao vela le fomban-drazana taloha. Raha olo zanak'olo lehibe zao dia efa manana an'io tambalagnana io aby dia mihantona ao amparafara. Ohatranay zao moa dia misy ny abanay zao dia mihantona amparafara dia efa lagnary maintsy dia amparafara. Sy mampiasa anazy, mody sy mahay anazy koa ndre ahay naterana izy satria efa sy tozo anay izy fa ahay tozo ny briquet. Re tanorany zany ka natao mpanjaka tanora megnamegna tsy izy hitondra an'itoy na megnamegna tsy izy amboatra an'itoy, megnamegna tsy amboatra an'itoy. Ka ary tsy ampisasaka anazy amin'izay, ny fitafiana lafo vidy arakiny. Dia mba tehitafy dia mba konenareo sary io zany ny tatao le fa avelany toy. Izay ny mahatonga an'io. Nefa izy misy miverina ihany. Ireo mianatry agny moa ohatry mianatra filozofia, tadiavinay hajihajina manjo ny fomban-drazana efa lasa. Koa nataonareo zao. Nanana ny fitafy sy ny fitaovana nampiavaka azy ny Antanala tany aloha, indrindra ireo vatan-dehilahy andeha hihaza lambo any anaty ala. Tsy maintsy nitondra lefona, ny tambalagnana, ny satroka sy ny akanjo ary ny sadika na salaka. Ny antony ty moko tamin'izay nisy tsy fiandamba. Nisy ania fotoagna siba nisy lamba tato. Daron-kazo dia ara ny tena mety atao fanto. Pehapehana ambarina koa le hazo zay zany sy nifinifiny koa atao koa famaky ny endriky ny pehapehana hoe igny dia malemilemy igny dia hay atao sadika. Zigny zany mba atao sadika atao lamba. Ny tato siba nahay
afa-tsy rare ka na ny viavy na ny lehilahy dia itony nampiasay tamin'izay sisy lamba. Ka laha handeha ho ansahy varina dia samy manana ny ty tsirairay satria mba miaro ny aigna koa ity fa tsy de mba mangaseka loatra laha mba avy ao ty. Zay zany. Viavy zany nisy nagnano salovana an'io ta salampy misy salampy misy Bona ny agnarany laha sandovana amin'ny matory. Bona ny agnarana. Tamin'ny andron'ny taloha dia reto ny fitaovana hoentina rehefa hitadia ty ny lefina hoentina ty rehefa hitrobarana hitorahana lambo dia rehefa mandeha satria taloha tsisy afokasika dia ty tambalagnana ty ity no azo sokafana izy ty teton'izao dia atao ato le vato atao hoe kapaika no anarany dia misy ihany koa le tandro koa asiana tavitra amin'ny akondro misy votoatiny fosy zay tapahana miromoromo igny atapy maina be dia atao agnatin'ny tandroko dia igny zany kapaika igny no ampidina le vato dia mipitika dia mipitika afatra ny sodira regny dia manetroka rehefa tonga ao dia misy vorodamba atao boribory eo amin'ny lohany igny zany no atoka eo amin'le setrokafo igny dia borita no agnarany dia amin'ny alalan'igny no afahana mamelo lafo dia afaka mitono hena agnaty ala. Dia ty flèche ty ampiasana rehefa mitifitra vorona dia reto moa zany no satroka mampitadia dia amin'ny fomba fitafy dia zao ny fahatarana ny hoe pitadia tamin'ny fihazana lambo taloha. Ny salaka ty sadika moa ny anarany fa salaka izy amin'ny any an-drenivohitra fa amin'ny tagnala zany dia hoe sadika no agnarany ty. Tao anaty ala tanteraka no niaina ny Antanala amin'ny mahafaritra be ala ny faritany Antanala. Ny avoan'ny Betsileo no ao andrefana ary ny faritany Betsimisaraka Antambahoaka sy Antaimoro no ao atsinanana. Ny foko Antaisaka no ao atsimony ary ny renirano Nosy Volo sampanany Mangoro ao avaratra. Ny tendrombohitra Ikongo no azo lazaina fa fohy be ny faritra sady fohy be ny tantaran'ny Tanala. Mbola mipetraka tsakany sy andavany ny firafitry ny fiarahamonina taloha raha ny Tanala no resahana. Izany hoe ny mpanjaka no mandidy sy manapaka. Misy dia misy tokoa ny mampiavaka ny Tanala mahany Tanala. Taloha izy io dia nisongadina fa very tsikelikely izy. Raha misy anankiray lazaina fa tena lehibe ny mpanjaka na dia samy mpanjaka zao igny no mibaiko ary tsy maintsy zaina re izy. Misy ihany koa nefa ny hoe mahay miaramonina ny mpanjaka mifanaja ary mahay miaramonina mifanjinika amin'le hoe tiany mety tiany tsy mety ary mifanerasera amin'ny olo velany fa tsy mifantokarery amin'ny olo samirery. Ny fifandimbiasam-pahefana hatr'izay ka hatramin'izao tamin'ny alalan'ny lovatsofina no nahatonga ireo fomba mampanao ireo ho voatazona hatramin'izao. Lovatsofina hatramin'ny andron'ny Bebila na ireo razambe tany aloha. Fivoarana zao fa ny anketrin'izao moa zao dia antaratasy daholo zay raha zava misy tantara fa ny anery Bebila zay eritseritra andoha ao ny azahoan-tegna ny mombamomba n'izay zavatra ajijy mipetraka aminazy ka mety tsy de ho tadijinay afara koa zany tena fitsin'le tantara ambaratonga na tamin'ery Bebila satria very fa sy ansoratra de sy tadijy fa maro ihany le bakondrazana napetraky ny teo aloha very fa sy nanjary ansoratra fa tantara boky antratra zany de zay tadidy zay ny mipetraky misy tadidy zavery de tantara mipetraka ma hoe fahery Bebilahy zany hoe razambetagny zany na iabany baba na iabany iabany-tegna zany zay ny atao hoe Bebilahy na iabany mama dadabe hoy ny fiteny. Zava-dehibe ny soatoavina sy ny fomba ara-drazana ary ny fomba neti-paharazana. Mbola voatazona ny fomba Tanala hatramin'izao, miainga avy any amin'ny fiterahana hatramin'ny fandevenana. Rehefa teraka ohatra ny vehivavy, misy fomba tsy maintsy atao andraisana ny zaza. Misy fomba tsy maintsy atao ihany koa rehefa mamoaka mpifana. Rehefa lehibe ny zaza ka hiditra amin'ny savatsy na famorana, tsy maintsy misy fitsapana, indrindra ho an'ny zanaky ny tranobe, izay tsy maintsy andimby ny rainy. Izany hoe tsy maintsy mandalo fitsarana. Reto mpanjaka reto zany ohatra hoe amora zaza zany bakondrazana ny bakondrazana ohatra hoe hamora ny zanako iaho mpanjaka dia tsy maintsy apetraka amin'ny lamba fosy be sy pointsina ohatra n'igny ambanin'ny zaza ao mba sy mbola nanjerano fisarana zany hoe fatarina hoe tena zanadrazana marina itoy izazany foraina itoy ka rehefa ohatra ka napetraka eo zany ka
misy pointina tahaka aladitra hoe mikoragna madaioesika mamany izy na mangery izy amin'ny lamba madio mangerangira igny se niabany zany lasaka zay lasaka zany sy mahazo Zany hoe mitandro trano koa zay sy mahazo mitondro trano niabany koa izy zay zany ny bakondrazana tena mifehy tena sy mbola maty lasaka zay fa izy ka zanaky abany fa sy mahazo mitondra an'igny trano koa izy fa raha ohatra ka vita somatsara izy eo mikisikisikihana famorana anazy eo raha sy lasaka amigneo na many sy lasaka amigneo raha igny moa na karaha tay sy mandeha raha maksy mainsy miteny ny many sy ny tay zany ka nisy vita somatsara agnatin'ny lera maromaro igny tonga dia hiaka be zay dia mahazo andro tandro trano roiky izy mitondra an'igny izy la lehibe zay zany bakondrazana mifehy dy bola raha igny zao dy bola mifehy raha nijangajangany reny nandritra ny fitondrana voka ilay zaza namelohan'izany eo amin'ny fotoana fitsarana io no ahafantaran'ny mpiray tanàna izany latsaka no fiantsony zanaky ny mpanjaka raha toka ka nampirafina nijangajangany reniny zay mampisy an'igny a ohatra zao le mikasika an'igny zao ny voan'igny raha igny dia le vehivavy sy mahatampady sy nahafehy-tegna ohatra zany sanatria dia ataoko sanatria fa rasy moa vadiko dia amin'ny tragno aminahy ao izy amin'io zao izy a be voky dia sanatria mandeha amin'olo kafa misy mpanahatry zany le vadiny ny mpanjaka ty zay le zava-misy amin'igny zao raha atao amizay le tandra mikasika an'igny dia sy mainsy miboaka eo santio zay le mangery sy mainsy miboaka santio zay sy mainsy miboaka eo santio tsy misy fanasaziana ho an'ny vehivavy raha toka latsaka ny zanany efa ampy azy ny fahafambaraka sy ny tsy fahazoany zanany saotra na tsodrano le vehivavy sy sazina amin'igny satria efa azony le sazy ny sazy azo iny dia igny zanany sy mahazo saotra igny efa afabaraka mila kady toragna mamony fo azy lefa dia tena sy mahatrika an'igny fety raha ambara igny koa izy ka dia satria feny le fony zany hoe tena zay zany le zava-misy mikasika anazy tsy ny zazalahy ihany raha tsy miteraka lany mpanjaka dia ny zanany vavy no mandalo fitsarana izany hoe amin'ny fotoana fanaovana ny tevitsofiny raha tafita somatsara kosa ilay zaza izy no tezaina atory ny fomba fanao rehetra amin'ny mampandova ny tranobe azy raha tsy misy ny lehilahy afaka mitondra ny tranobe ny vehivavy na izany azy tsy misy miova fa mitovy ny fitondrana ny tranobe na ny tranondrazana raha ohatra fa ny lehilahy sy misy koa ka zanagny lehilahy io viavy io a dia afaka mahazo mitondra ny tranobe tranobe niabana fa raha mbola misy ny zanadahy mifanjimby dia mbola sy tafavoaka ao le viavy toy mitondra ny trano satria mbola eo aby ny lehilahy fa raha sisy lehilahy koa eo a jefijany io fa zanagny lahy io viavy io ka afaka hitondra ny tranobe niabana zany mampisy viavy mitondra tranobe fa sy misy miova zay fitondran'ny lehilahy mitondra ny tranobe igny dia mbola igny koa nitondra tazogny le viavy mitondra ny tranobe na ino amboarina dia nikôdy ny tao taloha le lehilahy dia mbola igny koa ny fomba hoentiny le viavy mitondra ny trano sy miova amin'ny ankapobeny misy rafitra ny tanatoatra tsy maintsy ajaina ao amin'ny tranobe misy ny antsoina hoe vavatany izany hoe ny mpitondra tena misy ny vadivona ny lefitry ny mpanjaka vavatany zay ambany zay vavatany zay zany mpitondra tena dia raika vadivo zany hoe adjoegny mpanjaka na anakandria zay zany ny amin'ny tranobe vavatany zany a dia mpamaly fagnontaniana na mpagnotany vahiny tafiditra amin'ny tranobe zany ny vavatany dia ny vadivo zany adjoegny zany a raha ohatra zany fa sy afaka zany mpanjaka hamonjy jinika ikambagnany amin'ny akamany a dia igny ny iragny solon-tegnany mandeha hagny magnavegny ny akama amin'ny jinika ikambagnany akama amin'ny ambako tany be ambakondrazana zay zany le fandehan'ny asany olona nolorana ny mpanjaka mitondra ny tranobe raha misy vahiny izany hoe marenina ka tsy maintsy mpitondra teny no manao ny tatitra aminy na dia manatrika eo aza izy anylorana izy ohatra hoe misy zao anareo vahiny zany tonga dia tsy misy aho ato ny magnosafa dia mamaly anareo dia vita ny safa famaly anareo a dia tolotra zaho hoe renakandria zaho hoe nijeny zaho fa izy zany sy maregny sofogna zay filazana anazy zany hoe sy miteniteny manokatra zavatra hafa izy zany fa dia resaka efa mahavoarainy le ato managna solotegna zay vao mampita aminazy zay izy vao mamaly an'igny zay zany ndre viavy zany jeo sy manao finaritra olo izy
magnano manontany olo izy fefa misy sekretera eo zay mpanjika teniny de lazana izy ndre maharegny izy de mbola lazana zaho mijeny mpanjaka zaho mijeny vahiny toa hoe hamangy anao de naharegny izy zany misaotra zay fosiny anazy zaho mijeny managna jey olo io misy bataraigny hoe avianina aminao ato hoe mpanjaka de aminao ny hanapakan'izay de manjidy zay ny mpanjaka igny raha zaho mijeny zaho ny atao andreo zaho ny amboary fa sy le hiroy sekretary iroy koa ny manapaka fa efa napitaina le teny de mpanjaka be zany ny manjidy hoy zao ary lahy zao ny avian'olo io de zao ny atao ekenany ny eritreritry ny hevian'olo io na sy ekena fa misy fomba fady ny koatran'izao misy zany ndre taragny le olo avy ao karaha fady de sy mandray ny mpanjaka mbola misy ary voatazona hatramin'izao io fomba io ndeha rahantsika ny ampahany amin'izany nandritra ny fandalova ny ministry ny fizahantany tao Vohitsivala Ikongo taoriny teny fandraisana sy ny fampiarabana tongasoa manao ny tatitra amin'ny mpanjaka ny mpitondra teny ka avy ozy amin'ny araka ny fotoagna ny fagnapitraha ny alaka misy mozimana hony koa fotoagna volamena amizay fotoagna ata varangaragna sy ampegna namoa varangaragna tokoa nao fa avy zanaka fa sy nampegna ny varangaragna amonjy ny fotoagna hiara ifety hiara hopy hiara ifaly hiara amita hiara anojy zaho nampoavy zanakao sy ny mpiaradia aminazy sy ny fianakaviana rehetra zay mameno tragnonao ato vava zaho ny tatakabaro ny fagnapitrahanay teo ny mpanjaka no mandidy sy manapaka eo anivon'ny fiarahamonina araka ny fomba fiteny hoe ny tany manan-tompo ny tany misy fady isan'ny fomba mampiavaka ny an-tanàna ihany koa ny famoahana mpifana avy ao an-trano akoatra ny fady tsy maintsy tandrovana tsy avoaka raha tsy feny 7 andro ary tsy maintsy mandalo miasa dia alaina zany le sihia dia atao vembogna ny rindrina magnodidina fa igny zany de igny mba mampafana an'le mpifana eo misy afo mariny eo dia mandritra ny voahany zany amoahana anazy am'le andro fahatelo na fahavalo manko ny tamin'ny andro taloha 7 andro zany feno 7 andro le mpifana de azo avoaka amizay izy mpifanany zay de sy magnahy koa zany ndre dia anjika rano sy magnahy koa ndre dia andeha amizay izy agny ambany vola amin'ny fomba fanao gasy zany amin'ny fomba gasy taloha zany zay zava-misy fa amizao zany izy amin'ny fomba amizao amin'ny fivoarana amizao de amin'ny hôpitaly de fomba fanao ny hôpitaly koa indao anazy agny zany sy misy famoahana zao voaka afaky ny hôpitaly de mitokatrano miasa amin'ny tirangay fa maro ny tsy miandry 7 andro intsony amin'izao fotoana afaka 3 andro de mivoaka ny mpifana amin'ny andro fahafito agny na fahadimy agny hamohan'ny mpifana sy avoaka la sy agnatoko miasa ary le raha namiran'ny foronjazy roy atongotongo ankilan'ny fifananesy de amin'ny andro amohana anazy igny dia urony igny dia mihodigny pitony tragnony fanana izay azo mivoaka ny fifanana fandrena tao fomba gasy la be zany fa sy ny amizao zay sisy ohatrany anazy zany vady de fagnavaraka amizao zany sy amperinandro raha ohatrany ninahy de 3 andro izy zany fa 4 androny de avoaka le mpifana de ohatran'izay raha an'izay misy vorodamba famipirana tainjaza vao igny atao amin'ny varambarangaragna eo dia asiana afo igny betraka afo de mamovoka igny zany de manjika an'igny 3 raiky 2 3 de molaka ohatran'izay magnaraka ny arabe mazava zay vao mipody amin'ny tragno mifanana miaraka am'le zazavao miaraka amin'ny zazavao sy avoaka ny tany agny le zazavao igny lasy amin'ny andro ivoahana magnisakitsaka ny zavatra igny ankoatra ny fahaterahana misy ihany koa ny fahafatesana eo amin'ny fiainan'olombelona misy ny fomba tsy maintsy arahana rehefa miteraka misy ny fomba tsy maintsy atao ary mbola voatazona ihany koa rehefa misy fahafatesana isan'ny fomba iray mampiavaka ny tanàla rehefa mandefina ny savoka raha jerena avy ety ivelany itolomana amin'ny faty mandrapatonga azy eny am-pasana mbola voatazona hatramin'izao ity fomba nentim-paharazana ity izay manana ny hevitra finosiny tahaka ny fomba mampanao rehetra ny fonosiny savoka zany de hoe mararirary zany fon'ny tanora ambany ray zanaka nateraka ambany fakitry ny fianakavena de magnana voloma farany hoe tsy ny farany hitako anazy de tako ny mba hafantarako ny force ny fampanahako anazy
fampanangana zany le amin'ny eritreritra ngamba zay ngamba zay ngamba fagnazavana na tanora izy na ino izy na lehibe ohatranay zao farany tana atako anazy toy dia atako ny farany jiba heriko niany tomagneko anazy zany hoe ranomaso lasaka zany izy raha tany fandinena. Araka izany fomba natao fanaovam-beloma farany ho farafananana ilaina mony ainy ny savoka. Ireo tanora na lahy na vavy matanjaka no manao izany. Tsy misy fetra fa afaka asiana savoka avokoa ny fandevenana rehetra. Misy fetra fa ny seken'ny tanora zany ohatrany aminay voninkazo moa zany efa misy fepetra am'izao andro. De izy zany misy marina ny fifagnontanianao de tena mitombo. Misy ohatranay zany ohatra hoe kristiana reto. De le kristiana zany de resaka vavaka ny andao. De rehefa ohatra hoe agnary ohatran'izay de vavaka koa mba tsy endreo atao. De ohatra avy raha tam-piangonana zany avy namboatra bisaotsy de miboaka tao le fatsy. Dino ny vahoaka maro moa sy sinakanga sy mbaka ny nohatry ny tolo sy resina boa de sy tagna ile tanora ireny sy maintsy magnano ny daniny kibony izy magnano an'igny sala igny. Ka raha fa misy olona maso mpiteny ohatran'ny reto zany ray aman-dreny ohatran'ny reto de miresaka hoe azanogno aza atao ohatran'izao satria izy tena sarotra be ny fizana anazy sahy ny aza tapaka le bingobingo fitondrana an'le fatsy. De igny zany mahatonga ny ray aman-dreny miresaka hoe ndesy fa efa nany fotoagna ty ka atero am'plasy misy anazy. Zay zany mba milegny fa de zistra avy ankobory igny sy melegnina le sala igny le fandrosoroso igny fanititsintogna igny. Zay zany ny fomba tsy amin'ny tagnalato. Ankoatran'ny savoka, misy ihany koa ny tolona rehefa misy fahoriana. Ny tolona izay hita rehefa misy fety, alahelo, fitokanana trano, famorana, fanatanjahantena sy ny maro hafa. Tsy adinon'ireo tanàna ny maneho ny savoka rehefa misy fety na festival, ahafahana maneho ny fomba mampiavaka azy. Amin'ny fety sy fifaliana ihany koa no ahitanareo mampietsika bilo na tromba, izay fomba mbola voatazona amin'ny faritra Tanàla hatramin'izao. Zany hiran'ny vakondrazana zany mampiesaka ny foko ohatrany hoe sipetrika zany de mahira igny zany misy raha misonitra ao amin'ny fo de avy zany le biry huy sady manjihy dia eo zany le mpagnafana dia mitagna lovia mitagna rano mangaseky misy hazomanga atao hoe hazomanga mako hoe tarika hazomanga zany hoe agnafagnana le misofo satria le marary zany fony misy raha manampandrany ny betrony tao dia avy le toragna igny de huy de manjihy igny de tratry-bily hoe anay toy de alaina zany le raha hazomanga miaraka amin'ny fiteko de ampinomina ny rano mangaseseka izy amizay mipody le fo misonitra igny de segnana zany izy de ahilagna amin'ny lohany le rano mangasika
de mahazo aseseka zany zay vao mipetraka izy. Mandeha amin'ny ankapobeny ny olona misy tromba, misy anefa ny mandratra tena ka tsaboina amin'ny lovia misy rano mangatsiaka, misy hazo manga, ranom-bolamena sy tany ravo. Le raviavy eo alaina le mesa be de marangitra riatiny ty de tsy tehiny misy mesapika marangitra be de afagnany igny alainy holatafa ny hazo manga ny tany ravo atao amin'ny aty rano de safony koatran'izao de misava de koa tsy teo hita koa le frère zay aby ny zava-misy fanjaitra koa tany koatran'izao de mandeha raha igny zany zay afagnany igny zay zany zay aby ny mombany bily hoe atika tromba hoy anay varatra maro karazany manko ny filazany anazy hoy salamanga tromba bilo sy ny sisa. Lafin-javatra maro iainan'ny fiarahamonina no ahitana fanontaniana saribahana na eo aza ny fivoarana sy ny fanatotoloana amin'izao fotoana izao. Lafin-javatra maro ihany koa ny manandanja ka mahatonga ny foko tsirairay avy hitazona ireo lovatsofina avy amin'ireo razambe tany aloha. Na izany azy, nisy ny ezaka natao nahatonga ireny fomba mampanao ireny mbola ho voatazona hatramin'izao. Nametraka rindra sy filaminana ary fampifezana teo anivon'ny fiarahamonina ny fanajana ireo rafitra sy fomba mampanao ary nampiray ny mpiarahamonina. Azo atao ny mampandroso ny fiarahamonina sy ny faritra ary ny firenena iray manontolo raha misy ny fanajana ny sotoavina. Everiko ary inoko ary zay ny tena marina. Voalohany indrindra tsy maintsy mandray andraikitra ireo mpitondra radrazanareo ary tsy maintsy misy ny atao hoe compréhension mutuelle spirituelle, mifakahazo-po fakahazo saina mivoaka hoentina ka raha izay no mipetraka miditra ho azy mpakandroso aminay société civile tsy dieny hoe miara-panjakana loatra ny jerena fa le fikarahamonina misy zava-dehibe misotoavina io ary tokony hazany miverina ho azy io satria ao anatin'ny sotoavina io ny lalàna mifehiny miara-drazana amin'ny toerana misy, ao anatin'ny sotoavina io ny fatahorana n'Andriamanitra sy ny Zanahary, ao anatin'ny sotoavina io ny fanajana ny atao fiarahamonina ka inoko marina fa miverina ho azy io raha voahaza zay rehetra. Afaka mifampiaino ary miara-miasa araka izany ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra ara-drazana ahafana mametraka filaminana eny anivon'ny fiarahamonina ampandroso ny firenena. Arena ny fananana fomba mampanao samihafa eto Madagasikara ka na eo aza ny fivoarana sy ny firoborobon'ny teknôlôjia, anjarany tsirairay no mikolokolo sy mitazona azy ireny. Niezaka nampita ny fomba mampanao tamin'ireo taranany ny ray aman-dreny be tany aloha ka anjarany taranaka teo aoriana no mandray sy mitandrina izany tsy ho faty na ho very. Ampahany ihany amin'ireo fomba mampanao marobe izay mampiavaka ny foko Antanala no naraintsika teo iny. Mbola maro ny fitsipika ifampifehezan'ny fiarahamonina Antanala izay mbola voatazona hatramin'izao na eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fidiran'ny fivavahana kristianina. Arena ho an'ny Madagasikara izany ary indrindra ho an'ireo faritra izay ahitana azy. Tsy ny faritra Antanala ihany akory no mbola manaja sy mampiatra ny rafitra ifampifehezana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fomba mampanao samihafa salamizay. Samy manana azy ny foko tsirairay avy manerana ny faritra eto Madagasikara. Tapitra ny fandarana ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao ny mamerina mijery ao amin'ny tv.kolo.mz na ihany koa ny maneho ny hevitra ao amin'ny pejy Facebook ny Kolo. Veloma madoboko.